zao ny tantsaha dia izy no mandrarany tenany dia izy mpiasa ny tena zay zany mbola olana goavana amin'ny fotoana ambanivohitra zany hoe mbola izy ihany no tompon'orinasa kely zany hoe l'exploitation familiale dia izy ihany koa mpiasa ao anatiny ary zay no mahasarotra ny hoe raha miresaka antsika ny fiahina sosialy amin'ny fotoana ambanivohitra sy ny rafitra misy amin'izao fotoana zao ohatrany knaps dia mila mpampiasa izy dia mila piasa izy satria misy cotisation patronale dia misy cotisation sociale ary mila mpampiasa zany ny mpamokotra na ambanivohitra toana ambanivohitra izy ihany no mpampiasany izy ihany no mpiasa zany mahatonga antsika eto Madagasikara ny fikambana resaka maniasa anampy mba hisiny réforme misy fanavaozana zany izay rafitry ny fiahina sosialy zany eto Madagasikara mba ampidirina tsikelikely ny mpamokatra satria raha hovaditsika ny rafitra zany hoe tsy voatery misy mpampiasa dia misy mpiasa raha miova zay dia miova tsikelikely eo zany ny ahafahan'ny tantsaha tafiditra any amin'izany sehatry ny fiahinana sosialy zany fa manomboka an'izany zay lera miasa amin'ny ministère ny miasa miasa fotoana zao ary miara-miasa koa amin'ny rafitra mahakasika ny fiahinana sosialy Madagasikara misy manantena zay fa iroso tsikelikely amin'izany isika afaka tsikelikely eo satria ny zava-dehibe io fanavaozana io réforme io ka zany zavatra rehetra zany izay ao anivon'ny fikambana dia anampy tondra ny expertise fa ny tompona andraikitra ara-panjakana sy fitondra ara-panjakana no manampy an'izany hoe tena hiditra amin'izany réforme zany fa ny fandinina zany efa manomboka amin'izao fotoana.